zany inge raha ataonao statistique 95% gasagny amizao efa miteny mihitsy Andriamatofilo hoe efa tsy matoky anao tsony, efa tsy mendrika hitondra tsony anao ka aza miandro hoe misy olona hirotaka, misy olona hitory, misy olona hanao motion d'échéance fa tokony hatsapatena fa efa tsy zakana tsony le firenena zay. Tikan'izany ve Andriamatololo Madagasikara satria tsy mbola nametra ampialana loatra amizao asa koa izy na iteny hoe tsy hiala na hoe hiala na ohatra tsy fantatra zay any eritrerety fa ono Andriamatololo ianareo zao anisany manam-pahefana amizany mety ho azo eritreretina aveo hoe miainga any anatin'ny parlement indray ny motion de déchéance sy ny motion de censure satria ianao hoe ohatrany tsy misy le izy. Ny zavatra ny ainana manko Monsieur Michel hatramizay rotaka foana manimba zavatra. Za aloha tsy d'accord amle hoe misy korontana animba zavatra ary efa tsy de d'accord koa amle hoe coup d'état militaire. Zay zany za zany tsy d'accord tsony satria manao coup d'état militaire na tsy coup d'état militaire aza fa misy soulèvement populaire kanefa ny miaramila raha tokony ho izy tsy maintsy destiné pour servir le peuple. Ezany ny miaramila raha vao ny 95% ny vahoaka zany inge fa mandeha amin'ny lalana ambadika. Ny miaramila tsy maintsy manaraka vendamosina igny, efa tsy manaraka an'le hoe 10,000 ny olona aty no manohana an'le filoha ka raha mbola miaramila manohana an'izay zay le tao hoe manao politika satria manaraka ny politika n'le manohana vahoaka andaso eto moa zany tenenako azy ny fahatsapana fa tsy ilain'olona tsony le filoha ny solombavany aloha no mametraka fa tsy izy tsony anao ka efa nisy zay zavatra zay Andriamatao Michel efa nanao motion de déchéance ny solombavany le vahoaka fa tsony ekeniny ary mbola nitenenako teo hoe le état de droit tsy misy tsony eto Madagasikara misy nge ny baikon'ny HCC zany tsy azo ivalozana hoe manaovanareo pacte de responsabilité tsy nitanterahana jusqu'zao inona ary le pacte de responsabilité nefa ny didiny HCC tsy azo ivalozana fa de tsy tandalana zany misy eto amizao fotoana zao io nge tsy mila folona zato fa rehefa anankiray fotsiny lalana dikavinao de fa mandika lalana anao zay zany zao de fa azony assemblée amelezana an'io filoha io fa mbola mety avo azy ve ny parlement ao anatin'izay satria ny HCC manamarina mino aho Monsieur Michel mba olona manam-pahaizana tsy hoe tena matoky fa olona manam-pahaizana olona manana an'izany conscience professionnelle zany ny membre ny HCC mety ary efa niteneniko teto zay hoe mety tao anatin'ny eritreritry ny HCC de hoe samby nanao hadisoana daholo ny institution reo na ny présidence na ny amin'ny assemblée satria mandeha ny malety araka nireny eno amin'ny vaovao rehetrarehetra igny tamin'ny assemblée de aleo omena sens hoe mba tsy misy aloha zany ny fanongana asina le pacte de responsabilité nanome sens aloha zany ny HCC ka am'izao fotoana zao fantanina ny apetraka amin'ny HCC nandeha miroso amin'ny fandrosoana ve le fanomezanareo sens ny le fitondrana sa nandeha niditra any anaty kizo za aloha afaka mamaly fa crise nilazaintsika tamin'ny 2009 am'izao fotoana zao efa tsy crise tsony fa efa midina ambanina seuil tolérable midina ambanina 0 ny farim-piainana efa miditra anaty lavaka mangitsokitsoka ka raha tena olo-pirenena ty tanindrazana ny HCC za mino fa tsy anome sens tsony amin'ity fitondrana ty fa ny tena olana mantsy zao de ianareo any amin'ny olo Madagasikara satria tsy maintsy mandalo any koa ny motion de déchéance maro anisany ASVM vitsivitsy ianareo livelany ASVM resaka sala amizay tsy fahatsapantena ohatran'izay Monsieur Michel no mahatonga ny fihetseham-bahoaka ny solombava efa miteny raha mbola misy koa fanakitsakana ny solombavambahoaka de le vahoaka isolon'ireny vava indray no hiteny amizay ary efa zay ny zava-misy io
za tsy maniry loza monsieur Michel fa io tsy voatazona tsony io fa ny fahendreny ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia efa miaiky hoe tsy mety tsony ty tsy zakanay tsony ty tsy mbola nisy zany gouvernement olona anankiray triple amina ministère anankiray zany monsieur Michel angamba firenena hoe tsy manam-pahaizana fa proof zany ary concordance rehefa manao enquête proof fa misy corruption ao matolona anankiray ny telo mifindrafindra ministère mitombogna mpanao gazety matahatra torina matoa mpanao gazety mamoaka tsy ampiambambana hoe zao miliara ny aomena rehefa haka postana ministère anankiray mitombona io ary matahotra fitoriana aloha ny mpanao gazety fa rehefa manana hevitra marina rehefa marina ny vaovao dia avoaka fa tsy hoe matahotra tiako lazaina tsy mananao foana ny mpanao gazety monsieur Michel ary justifié ny zavatra nyteneniny efa 3 fois sasany apetraka amin'ny toerana anankiray ary io misy takalony io zao ministre napetraka ministre seul ministre ni région de la Sofia anankiray io conseil spécial ny président efa mitondra vahiny sahady magnatanteraka n'le zavatra norarana hoe tandremo fa ratsy io zavatra ataonao io tsy miraharaha tsony satria ministre ka tsy maintsy hanonitra ny vola zay nalona izy dia zao efa tena miazakazaka be le toedrara eto amin'ny firenena mihetsiketsika daholo ny syndicat sy ny sisa ianao teo ny teny mahakasika ny miaramila sy ny sisa ona andriamatolo ny Madagasikara misy le antsona hoe la 13 la 12 la 15 manahoana marina ny fandehany reny amina fanendrena amina commandement tahaka an'io ny resaka miaramila aloha monsieur Michel saripady izy io ary tsy te hiresaka loatra ny amin'ny commandement ny tenako marina aloha tokony mba mifanarakaraka eny ihany ny promotion ministre mandeha aty amin'ny mitazona commandement ny chef d'état-major sy ny SEG sy ny commandant ny gendarmerie zany hoe raha la 12 zany ny ministre dia mba tokony la 13 ny araha fa iny moa samy tompona andraikitra amin'ny décision raisiny ka resaka miaramila tsy dirako loatra ny commandement fa ny teniko amin'iny dia hoe samy tompona andraikitra amin'ny décision zay raisiny tsapany fa mety iny anazy tsapany fa tsy mety dia anazy zalo zany tsy dia hiditra fa ny zavatra idirako itsika satria zaho mbola anatiny zany nadiafy nanao disponibilité miala amin'ny maha-sénateur zany tenako afaka miverina any isika miaramila dia tanindrazana sy lalàna zay ny gendarmerie ny académie zay ny voahana ho an'ny tanindrazana ary ny lalàna ihany ny any mpitandro ny filaminana ka am'izao olona mitaky ny zavatra tsy rariny tsy ara-dalàna zao dia tsy misy safidy tokony arahina miaramila raha tsy amin'ny zavatra ara-dalàna sy ara-drarina fa raha atsika miaramila no asaina manao zavatra tsy rariny tsy ara-dalàna dia atsika indray no voahenjiky ny lalàna zay zany zavatra misy ohatra raisiko efa mibaribary io corruption goavana be nataony ramatoa Claudine tompony INC io efa mivoaka gazety io ka leo tenenina ny anarana tsy zavatra fenipeny eto efa nitory ny tary amin'ny primature efa mitory koa henoko androany ny afo syndical ny fikambanambe ny syndicat ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasa privé efa mitory ny olona rehetra zany efa mahafantatra fa corruption io mipetraka ary mitombony raha ohatra ka tsy misy ouverture d'enquête atao amin'ny madame Claudine dia izy ary zany no rampitso ho toriana hanaovana ouverture d'enquête zaho manokana aloha monsieur Michel dia sahiteny mitomboka androany raha sanatria misy zavatra atao amiko dia tena hoe sokafy alohan'ny madame Claudine zay vao manokatra zavatra mikasika bon zaho maloha hatramin'izao tsy zavatra toroko tsy zavatra iko fa tsy maintsy manara-dalàna ny force fa diso atsika raha ohatra ka tereny présidence tsy hanara-dalàna ny force fa tsy mendrika atsika zany
Ka ny mpitandro filaminana ambaranao teo atram'izao tsika amin'ny teny zao isak'izay misy fihetsiketsehana na any anivon'ny fokotana de reny ny fakahitany reny fa de rarafana bomba lacrymogène ny olona tositosika velesina zay le hoe gouvernement de combat tenen'ny premier ministre igny tsy haiko mosa ahoana ny fahafantarany an'izany hoe combat zany aloha fa ady amin'ny olona mitaky ny rariny zay zany ny ataondry lahy am'izao ny olona rehetrarehetra nge minimum ny fiainan'olona nge zao ny esorina aminy ny jiro kely mandrehitra ny hazavana an-trano ny esorina aminy mba mitaky an'izay hazavana kely zay izy de tarofana ny minimum na zavatra kely rano fisotro miala ao an-tranony maloto sy ny tsy haiko tapaka sy ny ilaharana mitomboka amin'ny 10 maraina mitaky kely an'izay aradrariny nge zany Michel jerevo ny amin'ny déclaration universelle des droits de l'homme article 25 sy ny 26 satria misy 30 article ao bon article voalohany aloha manana droit iainany olona fa any amin'ny article 25 sy ny 26 tena teneniny ao mihitsy hoe manana zo ny olona hanana farim-piainana manana trano manana lamba fitafy manana fianarana amin'ny école primaire tenenao zay gratuit sy ny fahasalamana gratuit zay voalazany déclaration universelle des droits de l'homme tena zony olona feno io miangavy atsika hijery an'izay hoe déclaration universelle des droits de l'homme misy 30 article ao article 25 26 tena zony olona tsirairay ary ny ratifian'io ny gouvernement malagasy de ny malagasy zany tokony hanana an'izay fa rehefa mitaraina ny olona am'izao matonga anao hitondra monsieur Michel ny définition ny fitondrana nge amin'ny faran'izay simple ny fitondrana firenena de hoe le souveraineté le fiandrenam-pirenena hanao aloha mitazona an'iny hoe Madagasikara ny faharoa miahy ny fiainana aratsy sosialy ny vahoaka matona nanaiky hitondra de tena hagnasoa ny fiainana aratsy sosialy ny vahoaka ny zava-misy am'izao mifamotitra ny olona tsirairay indreny mba mitaky fa le mpitondra efa tsy miatsona de ampiharina an'le combat tenen'ny premier ministre hoe combat entina hiady amin'ny olona mitaky ny rariny